De faly miarabana rendray zany tena kokotra Richard. Androanitsika de resaka hoe vibration. Inona moa zany ny zavatra mampiakatra vibration? Taux vibratoire. Ny zavatra mampiakatra vibration ohatra ny fenotsika mozika ohatra hoe gospel music. Reny zao hira fiterana, rehefa meno an'le hira fiterana ianao de na ny moral anao raha miakatra de ny vibration anao miakatra automatique. Akoatra ny fenona mozika, tsara ihany koa miresaka amin'ny olona positive. Aza de mizatra amin'ireny olona miresaka amin'ireny olona negativa lava ireny, isaky miresaka aminy ianao de miasarotam-piainana de zavatra negativa be foana, fa ianao koa lasa negativa amin'izay fotoana izay. Rehefa misy olona mitantara problème aminao, tonga de solution mena anazy. Fa aza miara-mitaraina aminy amin'le problème eo fa manjary mifindrany aminao le vesatra. Izy soulager, avy nitantara problème taminao de mifindra tany aminao daholo indray le vesatra, de ianao indray lasa mavesatra fa izy soulager de lasa. Zany hoe ianao zany lasa ohatrany hoe nanarian'le olona fako ianao. Aza manaiky hanarian'olona fako zany. Fidifidio tsara koa ny namana hoe ty namana positive ty miresaka amiko miresaka zavatra positive de na za miresaka aminy ary mahazo aina velombelom-bolo. Anisan'ny zavatra mampiakatra taux vibratoire koa miara-miaina amin'ny nature. Hitanareo zao eto amin'ny manodidina anay eto zao de feno voninkazo. Io mifanerasera amin'ny zava-maitso io tena azontsika force be io, zay le hoe miara-mirindra amin'ny nature. Na ohatra ary ianao mavesabesatra le tezitezitra reny ianao, stressé ianao, de ndana mba miserasera amin'ny zava-maitso, ndana mba manondraka, asorina ny ahi-dratsy mba mikarakara eo. De ianao mikarakara anazy fa ianao koa mba karakarainy, asoriny le onde négative any aminao, miala avy eo anao soulager. Soulager ianao rehefa miara-mirindra, miaraka amin'ny nature. Ndana mba manao randonnée, asoro mihitsy ny kapa, manao pieds nus ianao, mba maka an'io herin'ny tany io. Rehefa haitsika amin'ny fian'izany hoe 4 éléments, élément eau, feu, air, terre, voafehatsika zao fiainana zao, mazava ho azy, mitondra fahombiazana ho antsika zany. Ny dikan'izay, ndana mba mivoaka ny trano, de ndana mba manao pieds nus. Raha any amin'ny province ianao zany de ndana mandeha ny tora-pasika, manao pieds nus ianao, maka force amin'ny fasika io, ary io rivo-dranomasina io de manome force, taux vibratoire ambony be ho anao koa io. Dikan'izany de tsy adalako ny dokotera rehefa miteny olona marary hoe ndana mba mivoaka kely any amorontsiraka. Misy antony zay, ilaitsika le rivo-dranomasina, ilaitsika ny tongotritsika mipetraka amin'io tany io mba mandeha amin'io fasika io. Ilaitsika iny randonnée iny de tongotra satria io vatatsika io mba mila mihetsiketsika, mba mila mivoaka ny atsembohany. Rehefa tsemboka indray ianao, dana indray milona ranomasina, dana indray milona ranomamy. Zay le hoe miara-mirindra miaraka amin'ny nature. Rehefa haitsika miara-mirindra miaraka amin'ny nature, mazava ho azy mahombytsika satria fahombiazana ajerena amin'ny fiainana. Ny dikan'izay zany mila mahay mankafy fiainana. Rehefa misakafo koa de aza sady tezitra mingonongonina no misakafo, fa alaivo-tsirony tsara koa io sakafo io, mbo hitondra taux vibratoire ambony ho anao. Atao fady manomboka androany io menomenona sady misakafo io, hoe tezitra ianao sady misakafo. Rehefa tezitra ianao ndana aloha mivoaka kely mihitsy aloha. Fa rehefa avy mivoaka kely any ianao soulager, verena amin'izay de ny sakafo ampiadanana, satria fiadanana ny tadiavintsika, taux vibratoire ambony ny tadiavintsika, misintona fahombiazana. Zay indray zany lesitsika androany miaraka amin'ny coach Richard, fa mitohy eto foana tsika de mitohy foana amin'ny fampianarana. Raha misy ligne anareo i contact amiko vatana dia coach Richard. Ny numéroako 034 17 947 22. Coach Richard eto Analamahitsy no misy azy. Makasitraka atsika rehetra.